raha ny fandaharan'asa raha ny fandaharam-potoana eny anivon'ny anteny mera-pirenena kosa dia ny alakamisy ho avy izao no anomboan'ny fifanatrehana eo amin'ny solombavombahoaka sy ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta. Amin'io fionana io no anaovan'ny gouvernemanta Jean Ravelonarivo ny tatitra ny asa vita. Izay ny mahakasika ny fivoriana totosain'ireo solombavombahoaka eny amin'ny lapan'ny anteny mera-pirenena eny Tsimbazaza, fa andeha ho dirantsika kosa ny fiaramiasa ny firenena malagasy sy ny firenena vahiny. Vahiny manakajy roa sosona no noraisin'ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotozafi Dominique ny zoma lasa teo teny amin'ny Brown teny Apahibe. Ny fiaramiasa ara-miaramila amin'ny firenena frantsay sy amerikana no isongadina tamin'izany fionana izany. Dia ho jerentsika avy hatrany ary ny andinidininy. Vahiny manakajy roa sosona no noraisina andriamatoa jeneraly Rakotozafi Dominique ny zoma teo tetsy Apahibe. Noraisin'ny voalohany kolonely Nicolas Graf tompona andraikitry ny fiarovana eo anivon'ny Masova frantsay fitsidihany izay miendrika atrikasa nandiny aloha hevitra roa lehibe dia nikasika ny FC na ny Information Fusion Center sy ny fampandriana fahalemana na ny maintien de paix. Araka ny fantatra dia Madagasikara ny firenena apetrany ity fitoerana ity izay andalo felakevitra minisitra eo anivon'ny komision'ny firenena aty amin'ny ranomasimbe indianina tamin'ity androany ity. Nanamafy andriamatoa jeneraly Rakotozafi Dominique fa tombontsoa maro no azo Madagasikara amin'izany raha tsy laza fa tsy mifandriam-pahalemana Ratoakarena sy niady amin'ny Jiolantsambo ary ny fanaraha-maso ny fitaterana an-dranomasina. Mikasika ny raharaha fampandriana fahalemana dia vonona ny tafika malagasy ny efa miaramila eo anivon'ny firenena mikambana noho ny asa fampandriana fahalemana. Ny frantsay rahateo tamin'ny alalan'ny kolonely Nicolas Graf dia vonana ampy-ara-pitaovana sy ara-piofanana ny tafika malagasy. Ireo pitsopitsy ny mikasika io fandefasana miaramila any ivelany io dia fandalana ho ihany ny minisitra. Ny commandant Robert Stowes tompona andraikitry ny fiarovana eo anivon'ny Masova Amerikana kosa moa no niraisiny ny lehibe ny fiarovam-pirenena faharoa tamin'ity andro ny zoma ity. Ny batoerana nandritra fionana mikasika ny fanofanana miaramila. Misaotra ny sekoly US Navy izay natateraka eraka tany Diego farany teo ny ministry ny fiarovana. Mikasika izay resaka fiovana izay ihany dia izy mpianatra ao manam-boninahitra Amerikana ho avy eto Madagasikara ny 4 Mey izao ka hatramin'ny 12 ny volana Jona. Zava-dehibe hoy ny jeneraly Rakotozafi Dominique amin'ny fitsidihana tahaka izao indrindra eo amin'ny lafiny fampizarana traikefa.